Mahatratra eo amin'ny adiny 100 eo amin'ny maraina ny fahatapahan'ny rano eny amin'ny afokotany Tsararano ambony. Eo amin'ny 7 ora manindrotra kosa ny hariva eo amin'ny ity toeram-pangalana rano iray ity. Amin'ny maraina eo jusqu'à amin'ny 7 ora. Izy tapaka jusqu'à amin'ny ray. Amin'ny ray koa izy mandiha jusqu'à amin'ny 4 eo. Fa ritra fa mikomansy maintany zany zao dia hoe sahala fadratra mihitsy zany va amin'ny fa misy papier to mandiha foana fa kely miaina mihitsy pression azy. Fa ohatran'ny naka zany tena tsisy mihitsy. Mijaly arak'izany ireo mponina ao amin'ity fokotany ity satria avy any alavitra tokoa izy ireo no maka rano any amin'ny atoeran-kafa. Ary tsy maintsy milahatra vao mangiran-dratsy vao mahazo rano sotroina. Mijaly mihitsy raha fa maintany ohatran' izao tena sahirana satria amin'ny 5 maraina dia efa milahatra rano fa bidon feno eo amin'ny pompy eo. Misy aza indray dia tsy mahazo fa miala maina. Manomboka amin'ny 5 zany ianao efa milahatra rano eo amin'ny 9 sasany izy dia efa tapaka. Efa tsy mahazo amin'izay zany ianao dia efa miandry hariva koa. Fa mindeha any amin'ny pompy eto dia mandeha mora kely avy amin'ny Jirama. Mangataka zay mijery Jirama raha aminay mijaly tsara rano. Na dia eo azy ity pompin-drano iray izay mandeha tsara ity dia misy hatrany ny olana satria zara raha mandeha izy io ka maharitra fotoana maromaro vao mahafeno bidon iray. Ranonay dia maraina dia misy amin'ny 7 voanio dia mena sasany arakaraka ny maron'olona. Ka tsy tapaka mihitsy izao koa fa andehanako tsy tapaka. Efa nisy ny fijerevana ifotony nataony eo anivon'ny Jirama saingy mbola tsy nahitamba-olana izany hatreto. Mahakasika ny tirano tapaka isaky ny amin'ny 9 maraina sy ny amin'ny 9 hariva eto Tsararano ambony dia efa tonga taty ny tompon'andraikitra mivantana avy eo amin'ny Jirama mijery fotony amin'izy io satria isaky ny mendony lohataona toy izao dia tsy mahazo rano foana ny faritra ambony eto Tsararano ambony. Ka angambany efa ampelantanan'ny tompon'andraikitra izy io dia minisy manatentsika mba hivahan'ny olana anjaka io. Manomboka volana septambra eto rehefa tena miditra amin'ny lohataontsika dia matetika manao kely ohatran'io zany le rano ty amintsika ty Tsararano ambony. Misy ny fahatapahana. Na zany na tsy zany nefa dia efa nanao antsoavy tamin'ny Jirama tsika nijeran'izy io ifotony. Manao antsoavy araka izany ireo mponina mba hijerevana akaiky azy ireo mahakasika izay rano fisotro madio izay.